Palmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famerenana ny lesona faha-6 isika izay atao amin'izao sabata izao indray. Fifaliana ho anay an-trano ihany koa no miaraka amintsika. Ny rina dia hitondra vokatsoa amintsika mandrakariva izany lesona izany ary ihany koa mba tsy handalo fotsiny ihany amin'ny fiainantsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny famintinana ny lesona dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra-danitra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandika ny teninao. Mangataka aminao izay iray eo mba ho eto aminay mandrakariva ianao ka hamboly zavatsoa aminay ka ahafantaranay ihany koa ny sitraponao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe hitsangana. Ny tsy anjerintsika dia amin'ny Salamo 2:15 manao hoe noho ny fampahoriana ny ory sy ny fiseton'ny malahelo dia hitsanganao ankehitriny ho Jehovah, ho vonjeko izay vingavingan'ny sasany. Amen. Rehefa hodidin'ny fahoriana na tsirariny ny mpanao salamo dia mitaraina izy tahaka antsika ihany koa milaza hoe mitsangana Jehovah. Manoloana ny fitarainana dia mitsangana toy ny mpiady mahery vaika ny tompo hiaro ny tsy manan-kery ary ihany koa hitsara sy hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany. Manana fe-potoana voatondro koa Andriamanitra hitsangana ny ala eo avy amin'ny toerany eo amin'ny fitoerana masina mba hampiantsa ny fahatezerany amin'ny asa fanaony mandrakizay. Dia izany indrindra no ny voapasantsika nandritra ny herinandro iny lafy zavatra telo lehibe, ilay mpiady mahery mahakasika ny fitsarana ary mahakasika ny sedra. Izao manko ny voasoratra amin'ny Salamo 8:17 manao hoe namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery izy, tsy tamin'izay nankahalahy satria tsy leoko ireny. Manan-kery hiaro antsika marina tokoa ve Andriamanitra e? Eny tena manana izy afaka mahita an'Andriamanitra maneho ny tenany ho toy ny mpiady mitaingina soavaly tokoa isika. Mampihozongozona ny tany sy mampiakatra setroka sy afo rehefa mifona ary rehefa mandringana ny fahavalo eo amin'ny feon'izay mahery izy, mampiasa ny herin'ny natiora ho zanatsim-pikany ary amin'izany no hanafahany an'izay mitaraina aminy. Tahaka an'izany no niseho tamin'ny Davida, tsy nitoko velively tamin'ny herin'ny tenany izy na ny fahiratan-tsainy na ny fahaizany mampiasa fitaovam-piadiana. Ny fandreseny rehetra dia avy amin'Andriamanitra izay niady ho azy mandrakariva. Ny fahavononan'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'ny asany dia tokony hampisava ny fisalasalana rehetra momba ny fikarakaran'Andriamanitra sy ny fiantraikany an'ireo izay mijaly, na momba ny fahafahany mandresy ny fahavalo, ny miandry azy hanao an'izany, izany ny tena ny anjarantsika. Raha mahakasika ny fitsaran'Andriamanitra no asian'ny teny dia asehon'ny Baiboly mazava tsara fa tsy mandefitra amin'ny tsirariny Andriamanitra. Raha mitaraina amin'Andriamanitra amin'ny malahelo na ny ampahoriana dia mitsangana hanome rariny azy izy. Rehefa nahatsiaro marefo sy narary Davida ary naniry mangingina ny hahafatesan'ny namany dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Niaiky ny tsy fahamendrehan'ny tenany izy ka nametraka ny aminy tao am-pelatanan'Andriamanitra izay feno famindram-po ary natoko fa niainy ny fihetsika-Andriamanitra an'ireo izay mila vonjy tokoa. Tsy maintsy mitsangana nohitra amin'ny fampahoriana tokoa isika e. Tsy amin'ny fianteherana amin'ny fahendrena na hoany koa hoe mieritreritsika fa mahay zavatra fa amin'ny fahendrena sy ny herin'Andriamanitra rery ihany. Izy rery ihany no afaka manao ny rariny, ho tsarain'Andriamanitra ny fampijaliana rehetra sy ny tsy firehana amin'ny fanampianan'ireo ampahoriana. Mahakasika ny fitsaran'olombelona no asian'ny teny dia nomen'Andriamanitra fahefana hitsara an'ireo mpitarika ny vahoaka ka ny mpanjaka no mpitsara lehibe indrindra teo amin'ny Israely. Antsoina hoe Andriamanitra ireo mpitsara eo amin'ny alalan'ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Mihoatra ny olon'Andriamanitra io fanomezam-pahefana io izay rehefa ireo rehetra izay manana fahefana hitsara dia manao an'izany ho avy amin'Andriamanitra
na dia tsy fantany azy zany. Ny fahefana izay azony dia mahatonga azy ireo tompona andraikitra anaty an'Andriamanitra ny amin'ny fomba fanehoany ny fahamarinana. Andriamanitra no manoro ny fomba izay tokony hitsarana ny olombelona. Raha manao an'izany araka ny tokony ho izy ireo dia raisina ho toy ny zanaky ny avo indrindra, dia raha tsy izany kosa dia tena hiara ny fitsaran'Andriamanitra. Misy sedra kosa nefa lalovana ao anatin'izany rehetra izany, ary mety hahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Ahoana no ahafahantsika izay mampifanaraka ny teny eo amin'ny Salamy 7:30 izay manao hoe sambatra hozy izy izay maka ny zanakao mandinika ka manjera azy ho torotoro amin'ny aram-bato, amin'ny fangatahany Jesosy ny itiavantsika zany na dia ny fahavalontsika. Henjana sy mahavariana ny salamy izay miantson'Andriamanitra izay hanao valifaty, handrotsaka ny fahatezerany amin'ny olona indrindra rehefa mby ao an-tsaina ny fahatezerantsika sy ny fanaontsika dia mieritreritsika tena te-hamaly-faty faran'izay zokiny mihitsy ny aza. Kanefa naoviana mpanao salama dia tsy nikasa hamaly faty mihitsy ho an'ny tenany. Aoka an'Andriamanitra izany asa izany, an'Andriamanitra irery ihany ny fahamaliana, Andriamanitra irery ihany ihany koa no manana ny fahamarinana ary manome ny olona arak'izay sahazan'ny asany avy izy. Nomena antsika ireo tsindrimandry ireo mba ho hitantsika mazava fa tsy azo hamaivana ny tsara sy ny ratsy. Tsy tokony misy vokany mandrakariva ny ratsy atao ary ny fahatezeran'Andriamanitra no an'ny fomba hamangotrana azy ireny mba hiala ny fakany hiala eo amintsika ny faharatsiana rehetra. Hoy ny Salamy 7:70 manao hoe mandrapiditro tao amin'ny fitoerany mason'Andriamanitra hozy izy ka nihevitra izay ho farany. Mifandray akaiky amin'ny fitsarana ny fitoerana masina any an-danitra, ao amin'ny masina indrindra izay anjakan'Andriamanitra mipetraka ao amin'ny kerobina, izany no hanatanterahany ny asa fitsarana. Io ny toerana izay azahoana famelan-keloka sy fanomezana rariny, midika ho famitsoran-keloka ho an'izay mifikitra amin'ny mpamonjy ary fanamelomana ihany koa ho an'izay mandahany zany. Ny fitsarana dia mifototra amin'ny fanatanterahana na fandikana ny lalàn'Andriamanitra dia ny dity folo zany. Matoky ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra dia miandrandra ny ora fitsarana ary mitalao amin'ny ahatongavan'izany mba ho tanteraka ny rariny, mba ho tanteraka ihany koa ilay fahamarinana eo amin'ny fiainany. Ity lahatsoratra madamoay ity no dia hamarana antsika azy, manao toy izao hoe tahaka ny fikambanan'ny hazavan'ny masoandro sy ny ranon'orana ka mahatonga ny havana eny amin'ny rahona, dia toy izany koa izy ny havana manodidina ny seza fiandrianana, dia manao ny herin'ny famindram-po sy ny rariny. Tsy ny fahamarinana irery ihany no tokony hazonina fa hanakona ny voninahitry ny havan'ny teny fikasana eo ambonin'ny seza fiandrianana izany, ka ny fanamelohan'ny lalàna ihany no hitan'ny olona. Raha tsy misy ny fahamarinana, tsy misy fanamelohana, dia tsy misy firindrana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Fitambaran'ny fahamarinana sy ny famindram-po no manatanteraka ny famonjena. Dia izany lesona izany mba hahatonga antsika ao anatin'ny firosoana mandrakariva sy ny fihazonana mandrakariva ny Kristy, ka aoka i Kristy no ho herintsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Enay tsara indrindran-danitro, mbola misaotra anao izahay amin'ny amin'izany teninao izany. Misaotra ihany koa nanome hery anay nandritra n'iny herinandro iny. Aoka ny lesona izay noratovinay dia tsy handalo fotsiny ihany fa ho vatofantsika ny finoanay iarahanay aminao. Ka hitraka izahay fa tsy hiondrika satria manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.